Charmel Formation à Passapit, agréé par l'État indray no miaraka aminao amin'izao fotoan'izao. Ety Passapit mazava ho azy no misy ny toerana ahitanao ny Charmel Formation. Mora hita kely satria dia amoron-dalana, tsy maintsy hoe ho hitanao izy ohatra ka hoe mihazo any lalana amin'ny rond-point-na Passapit, midina makany mahazo iny ianao satria dia ambanimbany kely ny gare routière na eto amin'ny akaikin'ny ATT no ahitanao ny Charmel Formation. Toerana anankiray ahafahanao mianatra ny coiffure, ny esthétique ary ihany koa ny haute couture ety amin'ny Charmel Formation ety. Agréé par l'État ny toerantsika moa zany dia ahafahanao mahazo diplôme ara-panjakana sy amin'ny anaran'ny sekoly. Azo antoka ny fampianarana ato amin'ny Charmel Formation satria dia na ny mpampianatra aza dia efa matianina amina taona maro ary azo lazaina hoe ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia efa fe izay zavatra ianaranao izay. Tsotra ny fampianarana ary ny fandraisana ihany koa ato amin'ny Charmel Formation dia anisan'ny azo antoka tsara sady tena ao amin'ilay mety tsara satria moa isika amin'izao fotoan'izao efa ao anatin'ny fialan-tsasatra, misy ny efa ao misy ny efa mananontany mamofofofona any izay fialan-tsasatra izay dia misy ny cours de vacances izay atolotray ato amin'ny Charmel Formation. Manana safidy maro ny mpianatra rehetrarehetra arakaraka ny fotoana ahafahanao mianatra no ianarantsika, izany hoe afaka volavolaina izay fotoana izay, afaka manao ny programme feno ihany koa ianao izany hoe na tonga dia ny coiffure ny rehetrarehetra na ny esthétique rehetra na ny haute couture. Misy ihany koa anefa ilay hoe perfectionnement par module dia anao fotsiny no misafidy hoe inona no mety ilainao ao anatin'izay fanatsarana ny zavatra mety efa hainao izay. Manatsafidy maro be raha ohatra hoe ny coupe de base, ny resaka chignon, ny resaka any amin'ny esthétique izao ny mety hoe any manucure, ny soin de visage, be dia be mihitsy ao anatin'izay module izay. Koa manasanao ary zahay anantony ety amin'ny Charmel Formation à Passapit agréé par l'État. Raha ohatra ka hoe maniry ny anatsara ny fahaizanao ianao, maniry ny ahay an'izany hoe fikarakarana ny coiffure, ny esthétique na ny haute couture izany. Io ihany koa anefa ireo izay mety hoe tsy hianatra fa hikarakara ny vatana, anao manjamanja dia tsara ny manantona ihany koa ety amin'ny Charmel Formation ety satria dia misy ny toerana izay ahafahanao mikojakoja ny taovolo, ny endrika amam-bika rehetrarehetra iny hainay daholo ary ao anatin'ny ekipa matianina rehetra any no mandray anao sady ao anatin'ny araravona sy ny tsikitsiky rehetrarehetra iny mandeha daholo. Charmel Beauté mafisiko kely hoe sady toeram-pampianarana no toeram-pikarakarana ka eo amin'izay resaka hoe fikarakarana izay dia manome torohevitra ho an'ny client zahay amin'ny fikarakarana ny volo na ny endrika, indrindra ao anatin'izao vanim-potoana andriana izao dia misy mila fikojakojana manokana zany ny volo sy ny endrika. Misy zany ny produit atao aminay amin'ny sarany mirary ny produit azo antoka tsara dia afaka jifaina mivantana atao amin'ny Charmel Beauté. Ny Charmel Beauté moa eto Passapit ny fohy be dia eny Andavamamba eo ampitany Mada Hotel ny annexe. Ho anareo indray izay mpianatra ka hoe liana te hianatra zany eto amin'ny Charmel Beauté mahakasika ny produit ny fitaovana izay ampiasaina dia manana safidy ianareo, izany hoe na ianareo no hiantoka ny fitaovana sy ny produit izay ampiasainareo mandritra ny fianarana na ny sekoly no miantoka an'ireo fa samy manana ny sarany izany ireo. Anisan'ny efa nahafantarana ny Charmel Beauté hatramin'izay moa dia ny fikarakaranay andreny mpanambady voareny zany dia izay eto Charmel Beauté ihany koa dia mivarotra akanjo mariage na akanjo fiançay mba ho famonona zany ny fikarakarana izay ataonay an'ilay client.